Isaia toko faha sivy ambin'ny folo. Ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny amin'ny loza anjoan'i Ezipta, indro ny Tompo mitaingina rahona miriotra mafy, ka tonga any Ezipta. Mangorohoro eo anatrehany ny Andriamanitra tsy izy any Ezipta, ary ketraka ny fony Ezipta. Ampirisihiko iady izy samy Ezipsianina. Samy iady amin'ny ralainy sy amin'ny namany avy izy. Ny tanàna dia iady amin'ny tanàna, ary ny fanjakana dia iady amin'ny fanjakana. Ho very hevitra ny Ezipsianina, eny, ho foanako ny fikasany. Ilasaina amin'ny Andriamanitra tsy izy, sy amin'ny mpiantso ny fanainy maty, ary amin'ny mpanandro izy. Atolotro ho giazana amin'izay fitondrana mafy i Ezipta, ary mpanjaka masika no anjaka aminy, hoy ny Tompo Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ho takina ny rano amin'ny ranomasina, ho ritra ny ony ka ho maina, ho maimbo ny sampatsampan'ny ony, hiena ny lakandran'ny Ezipta ka ho maina, halazo ny volotara sy ny zozoro, hongazana ny moron'ny Neili sy ny varavaranon'ny Neili, ho maina izay nafafy teny amoron'ny Neili, ka tsy ho eny intsony fa ho paon'ny rivotra, dia hitoloko ny mpaka hazan-drano, ary isaona ny mpamitana rehetra ao Neili. Ho reraka ny mpamelatra arato amin'ny rano, ho menatra izay mandraotra taon-drongony, dia ny mpandraotra sy ny mpanenona lamba fotsy. Ho torotoro ny andry ny tany, ary alahelo ny mpikarama rehetra. Tena adala mihitsy ny mpanapaka any Zoana. Hevim-poana no avoakan'ireo, izay endry indrindra amin'ny mpanolontsainan'ny Farao. Ahoana no ilazanareo amin'ny Farao hoe: zanak'olon-kendry aho, sady taranak'ireo mpanjaka tamin'ny fahagola? Aiza ary ireo olon-kendrinao ireo? Aoka hanambara aminao izy, ary aoka ho fantany izay nokasain'ny Tompo Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao, hatao amin'ny Ezipta. Adala ny mpanapaka any Zoana, voafitaka ny mpanapaka any Nofa, ary nampivembena any Ezipta ireo fehizorony fireneny. Ny Tompo efa nanjotraka fanay mampandraingirangy tao Ezipta, ka nampivembena azy tamin'ny asany rehetra nataony, tahaka ny olona mamo mivembena sady mandoa. Tsy misy manao na inona intsony ny Ezipsianina, na ny loha, na ny rambo, na ny palma, na ny zozoro. Amin'izany andro izany dia ho tahaka ny vehivavy i Ezipta, ka ho tora-kovitra sy ho raiki-tahotra noho ny fanaingan'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ny tanany, izay aingainy amelezany azy. Ary ho tahotra Ezipta ny tanin'ny Joda. Koa na oviana no misy miresaka izany aminy, dia ho raiki-tahotra izy noho ny fikasan'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao hamelezana azy. Amin'izany andro izany dia hisy tanàna 5 amin'ny tany Ezipta samy hiteny ny fitenin'ny Kanana sy hianiana fa ho an'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao. Ny iray amin'ireny dia atao hoe Ira Aresa. Amin'izany andro izany dia hisy alitara ho an'ny Tompo eo amin'ny tany Ezipta, ary tsangam-bato ho azy eo amin'ny sisin-taniny, ho famantarana sy vavolombelona ho an'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ao amin'ny tany Ezipta ireo. Raha mitaraina amin'ny Tompo noho ny mpampahory izy, dia aniraka mpamonjy sy mpiaro ho ao aminy izy ka amonjy azy. Hanao izay ahafantarany Ezipsianina azy ny Tompo, ary ahalala ny Tompo kosa ny Ezipsianina amin'izany andro izany.
dia anompo azy amin'ny fanatitra alatsadra sy amin'ny fanatitra avy amin'ny zavamaniry izy ka ivoady amin'ny tompo sady anefa ny voadiny. Eny, raha mamely ny Ezipsianina ny tompo dia sady amely izy no hanasitrana. Dia iverina ho any amin'ny tompo ireo ka ekeny ny fangatahany ary hositraniny izy. Amin'izany andro izany dia isy lalambe avy any Ezipta makany Asiria, koa ny Asirianina dia akany Ezipta, ary ny Ezipsianina kosa dia akany Asiria, ary ara-manompo ny Ezipsianina sy ny Asirianina. Amin'izany andro izany dia ho fahatelo ao aorian'ny Ezipta sy Asiria ny Israely, ho fitahiana eo amin'ny tany, satria ho tahian'Andriamanitra tompon'izao rehetra izao ireo ka ataony hoe ho tahiana ny Ezipta oloko sy Asiria asany tanako ary Israely lovako. Ho toizantsika ny vakiteny eto amin'ny boky ny Isaia 20, ho vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tamin'ny taona nahatongavany lehibe ny tafika tany Asdoda, raha nirainy Sargona mpanjakany Asiria izy, dia namely any Asdoda izy ka nahazo azy. Tamin'izany andro izany no nampitondrany tompo teny any Isaia zanaky Amoza hoe: andeha boray ho afaka eny an-tsikinanao ny akanjo fisaonana, ary sory hiala amin'ny tongotrao ny kiraronao. Dia nanatanteraka izany izy ka nandeha tsy nitafy sady tsy ny kiraro. Ary hoy ny tompo: tahaka nandehanany Isaia mpanompoko nandritra ny 3 taona sady tsy nitafy no tsy ny kiraro, mba ho fambara sy ho fagagana ny amin'ny Ezipta sy Kosy, dia ho toy izany no hitondrany mpanjakany Asiria ny Ezipsianina ho babo sy ny Kosita ho sambotra na tanora na antitra, samy tsy hitafy sady tsy hikiraro no tsy hisarope ho enatra Ezipta, ary ho raiky tahotra sy hitsanga menatra ny Israely noho ny amin'ny Kosy fanantenany sy Ezipta reharehany. Amin'izany andro izany dia hiteny ny mponina ety amoron-dranomasina hoe: ity manjo ilay nantenaintsika sady nandosirantsika mba hamonjy antsika ho afaka amin'ny mpanjakany Asiria. Aiza intsony re no andosirantsika? Amen.